Salama daholo indray tsika androany. Efa makabe angambany ianao anaraka nytoy amin'ny tantara Mosesy eo. Ye, androany tsika de hitoy amin'ny tantarany Mosesy. Mosesy lay dikan'ny dikany Mosesy de le hoe nalaina avy amin'ny rano. Fa i Mosesy de zao zavatra nitranga taminy. Mahafinaritra be satria mamany ihany nitaizana azy. De mamany ihany ny karakara anazy nefa nahazo karama. Tena zava-mahagaga mihitsy nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainan'i Mosesy sy ny fianakaviany rehetrarehetra. De zavatra nitranga rehefa lehibe amin'izay Mosesy de zao tsy maintsy nentina nakany amin'ny lapan'ny mpanjaka any amin'ny Farao satria efa zanaky ny princesse izy de notezaina tao izy. De notezaina tao i Mosesy nampianarina nianatra tenim-pirenena be dia be, nampianarina miaramila, nianatra mozika. Ny zavatra be dia be nianara Mosesy tamin'izany fotoana zany. De nelehibe Mosesy. Fa i Mosesy anefany mahafantatra hoe izy. Fantany hoe Israelianina izy. De misy fotoana izy mamangy an'ny dadany sy mamany. Misy fotoana izy mamangy an'ny zokiny. Taditinao ve ny anaran'ireo zokiny? Ny anaran'ny zokiny de i Miriam sy i Arona. Zay ny anaran'ny zokin'i Mosesy Miriam sy Arona raha mbola tsy nilazaiko taminao. De i Mosesy mahafantatra hoe izy. De zavatra nitranga misy fotoana izy malahelo be satria izy mipetraka amin'ny lapam-panjakana tsara tarehy be nefa ny fianakaviany mijaly tena ampijalian'ny Egyptianina. Ny Egyptianina mantsy tamin'izany tena mampijaly ary mampahory ny zanak'Israely mihitsy tamin'izany fotoana zany. Ny zavatra nitranga rak'izy indray andro rehefa nandehandeha i Mosesy teny ampiasana ny Israelianina teny amin'ny tany teny mivezivezy teny izy de nahita miaramila Egyptianina nampijaly ny zanak'Israely. De rehefa nampijaly ny zanak'Israely de vonoiny le zanak'Israely anankiray vonoiny le miaramila de tonga de nalahelo be i Mosesy. De tonga de inona natao Mosesy? Tonga de niazakazaka izy, tonga de vonoiny indray mandeha ilay miaramila Egyptianina, tonga de maty satria Mosesy tena matanjaka be, tonga de maty le miaramila. Tsara verak'izy zany mamono olona zany tena tsy mety satria manino? Tena tsy sitrapon'Andriamanitra zany. Ny zavatra nitranga tamin'ny Mosesy de zao, nisy fotoana Mosesy tsy mahafeno tenany rehefa tezitra. Rehefa tezitra de tsy voafehany ny tenany. Any ka misy fotoana taka nitranga teto zao de namono an'le miaramila Egyptianina izy. Ianao ve mahafeno tenanao rehefa tezitra? Misy fotoana rehefa tezitra de misy mitady miteny ratsy tampoka, misy mitady mamono, misy mitady manao zavatra ratsy. Tian'Andriamanitra nefitsika ahifehy ny tenantsika, mifehy ny vavantsika, mifehy ny tanantsika rehefa tezitra. Fa ohatra Mosesy zao teto tsy voafehy ny tenany de lasa namono olona, lasa miteraka zavatra ratsy iny rehefa tsy voafehintsika ny tenantsika. De anambola kely ary tsika de mila mianatra mahay mifehy ny tenanao rehefa misy zavatra mampalahelo ataon'ny ankizy namanao de fehizo ny tenanao tsy hanao zavatra ratsy. Inona natao Mosesy? Netretra izy fa tsisy mahita de lasa izy nahalevo ny tany anaty fasika ny fatin'le miaramila. Nafeniny mba tsy ho fantatry ny olona ny zavatra ratsy nataony. Ndraindray koa nge manafina ny zavatra ratsy ataontsika nefa tadidio fa Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra zay ataontsika. Mahita antsika eto zao izy, mahita any amin'ny toerana be dia be zao izy, tsy fantatra ianao hoe aiza fa samy hitan'Andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra satria misy an'Andriamanitra ny toerana rehetra. Noho izany manomboka androany rakizy, ianao aza mieritreritra hoe tsy hitan'ny olona ny zavatra rehetra zay ataonao fa Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra ataontsika satria Andriamanitra mahita ny zavatra rehetrarehetra izy de manomboka androany rakizy tandremo ny zavatra ataontsika rehetrarehetra fa hitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Zay indray ary ny fotoanantsika androany de manaraka indray hitoy amin'ny tantaran'ny Mosesy isika.